atolotry ny radio plus hoanareo mandritra ity herinandro ity no ilay Sombiniaina. Tantara Mitohy nosoratany Andriamanalmanana. Ireo anome ainan'ny tantara Roa miaro manina sy Ilay Andrea niaraka tamin'ny Azarandry Famensoa ary tolotry Andriana Arsan. nandray feo preskarako tormanana nanatotosy Azarandry. Fa inona ary tia mahazo ny haingo tsy mahandro mihitsy fa efa tsy raisina mbola miantso ihany sa misy ilany ana maika inona koa fa raha tsy resaka vola zao zany dia resaka fenitra indray maka aleo ka aleo ivoaka dia raisina fa tena miinsiste be izy zany eno nomenomenondrana valona indray zany allo manjaka ka ho iza indray ary manjaka tonga de tsory fa aza vilivily ny resaka inona ary aza tezitra be aloha fa za raha tsy mahafantatra an'izay lazainao akory de mbola mody fanina ihany ianao fa ianao ve lasa daly resaka tsisy haiko nitreritreromanao anahy zao fotsiny ampy izay fitazomanao amin'ny fenitrano zay fa asevy mody izy rehefa aveo mbola be deabe ny zavatra tokony ataonay mianaka tsy azoko ka nahazonao na tsy azonao raha ngaty dia alefa sy mody fotsiny izy fa makitadiny akanjony amin'ilay mariage amin'ny sabotsy zay tsy efa mba ampy ve zay 2 andro zay andraso aloha ry haingo ifenitra ngika tsy aty amiko zany ary tsy nahita amin'ny fenitra tsony hatramin'izy nateriko tany aminao farany aza mba miany kely ry manjaka satria ve zany tsy azonao tamin'ny malefaka ny fitezana azy dia alainao ankerinao ohatr'izany ny zanako haingo tena marina nge zany tsy nahita ny salovatava ny fenitra mihitsy mandrak'izao tsy miany aminao mihitsy fa tena marina ve zany dia aiza zany ny zanako ka fa tsy ianao ve ny tokony ho anontaniako an'izany manjaka efa 2 andro nge izy zay nitsonody Andriamanitro dia lasa aiza ny zanako andraso aloha aza mikoropaka ianao fa sao dia zao dia andeha ho any fa oviana zany izy nonody farany tato trano Tamin'ny talata maraina izy niala teo andeha hianatra dia tsy nody izy omaly sy fakomaly fa nisy olana angana adiady taminareo mianaka ka tsy nisy an'izany ry manjaka namatsara izay tato ary azo lozanao manao anketi-pianay io indray fa tsy izay tokony hanaovana ny fampilazana sy fitadiavana ny atao ka ilaina amin'ny fitadiavana azy zany ry haingo zao ianao tonga dia makanesa ny ampianarany sy any amin'izay mety ho namany ihany fa zany dia hijery zavatra kely zay aloha vera ry manjaka nakaiza ny fampitokako tsy mahavaolana ny ranomaso ry haingo fa mandy ihany ianao hainganao rehefa avy eo miantso anao tena mino fa tsy nody zany fenitra fa mijanona any an'ilay banditako iny ary dia tsy namelan'le ry mihitsy zany raha tsy nitazomina tany le zanako iza mihitsy koa raha mahalala raha nalain'le ry akeriny mihitsy fenitra ary aleo mailo ihany fa tsy fantatra dia zavatra mety hitrangato tia moa zany le lalana itsofohany zareo iny dia avy eo nitsofoka teto amin'ity vavahady no nahitako andry zareo farany ary aloha hivonina amin'ny fiarovatena ihany aloha tsy hisarizeko fotsiny ty basy ty fa hoetiko amin'izao ary tsy midy nge ty izany
Ka inona moa fa tsy tonga dia miditra fotsiny ko. Ohatra ny misy olona ny ambony an'izany. Mahailo any ianao ry manjaka fa sao dia efa zavatra avolenty ity. Fetra, avela ao ody amin'izay ka, sao dia mitaintaina angena any an-trano e. Andriko, fangatso hoe hiara eny amiko mandrakizay indray e. Azange ka vonina nampiadana andry e. Fantatro tsara fitiavanao anary Fetra, fa matahotra so. Fetra, inona ary tia kanosa be ity? Zange tsy dia maninona fa papa no. Aza mihetsika tsony elahy, dia misora moramora eo akaikino izanako io. Papa? Fa tsy mila anao miteny ary Fenitra. Mikisany ianao. Ary elahy, ataovy eo an-damosina ny tanany lahy dia aza mamaly tsony fa manara amin'izay tondrako an'lahy fotsiny. Papa, aza tao an'izao izy fa tsy nisy ratsy nataony nge. Mangina ianao ny fangalana olona ankery ny tsy ratsy. Papa, mahain'olo izahay e. Tsy mila mahaino anao ary Fenitra. Tonga dia mody ianao sao dia zao. Andao ry tovolahy, any ambiraotsika amresaka. Fa izy zany lehilahy zany ry Fenitra? Anizy any ry neny a. Lehilahy tsotra sady aza mba mana tsaratsara azy eo ndry a. Olona efa fantatra fa nakakeriny andrive dia mbola harovana ihany. Kuramba nanaovany zany olona zany ny filandratsiny tany moa zany ianao dia ahoana ka? Tsy nanao an'izany izy ry neny a. Ary raha nisy zany dia tamin'ny foko mihitsy fa tsy antery. Fa kaly ty ve tsy sainy e. Fa efa materitreritra koa. Ka tsy mba hanana fahafa-po sy fahafahana mihitsy zany za. Vao 17 taona ngendry e. Olona vao ray ranonorana io. Ary aza mitady an'izany raha tsy izany manome. Ary lasa miakatra any ambony any dia tsy laiko mivoaka eo tsony. Azo. Ka efa nanahoana zay le zanako ao e? Ao ambony ao. Tsy navelako ny voaka dia mifokofoko ny tomany ao. Sady tsy mety hisakafo. Fa mbola ny bedesina indray zany izy? Fa zaza maditra ve zany dia mbola avelany ny sitrapony any. Sady izy mihitsy ange mbola miaro an'izany lehilahy niaraka tamin'izany. Ry aingo tsy izany ange ny tokony atao azy. Fa maninona raha resahana moramora fotsiny izy? Zany foana mihitsy mampaditra ny zaza io. Zany fampetanao azy zany. Ianao ty tena vehivavy tsy mieritreritra mihitsy ka. Melahy ianao resahako amin'ny zanako. Fenitra, papa ty e. Afaka mba voainao ve za fa iresaka kely tsika e. Fa ahoana raha nytao tsy miteny mihitsy sady tsy misy mamaly? Sa matory ve? Fenitra, voay moa e. Tsy vahaolana ange zao e. Ohatrany tsy matoko lolo zao sao dia mba sanatrika. Aingany ka tsy tonga ao an-tsain'le zanako zany. Fenitra, tokony efa mba eniny zany tabatabako zany na matory ary izy aleo raha nga tonga dia hopitsohana any ty varavarany ty zay. Ary to tsy ao am-pandriana fa nakaiza. Andriamanitro, itsy mitsirara be itsy amin'ny tany itsy kay. Fa inona re no nitranga tato ary misy fanafody be da bengy reto akaikiny reto tena nananao foana tato le zanako marina. Yaingo miakara aingany ianao fa losy ty Ka efa nanahoandry izay? Efa tsy dia maninona? Efa tsy dia maninona ary papa. Lohako fotsiny tena mbola marary be. Ka meza mitady torimaso kely aloha vokatry le fanafody be da be voatelindringa izany Ary maninona no manao an'ireny nifindry Maninona tsy miresaka amin'ny papa fotsiny? Ka
reny ary ny nanaova amin'ny papa anaziko. Inona tsony moa ny tokony ho resahako amin'ny papa eo? Tiako loatra ange izy iny ry papa e. Fantatra zany ry Fenitra. Fa mba afaka tantaraindriana avy ny fiarahanareo aloha e. Tsy misy ilana an'izany tsony izao ry papa. Izy azy efa nikatrainareoko. Sady nga koa moa avelanareo tsony izy raha tsy any am-ponjataona ny maro e. Nanao ratsy nge izy izy ianao ry papa e. Aza resahana amiko tsony izany e. Aleoko matoy izay tsy hainy eo anilany. Ny fitiavana nomeny anahy tsy misy mahasolo mihitsy ry papa. Fenitra, aza miteny an'izany ho aho. Tsy fantatrao tsara akory nge hoe izy ny tovolahy iny e. Ooko izao ry papa. Raha mbola tena tianay ianao ka mbola raisinao zanako ihany dia avoa izy dia avelao izay hiaraka. Mbola veriko aminao ihany fa tiako ane iny e. Ka iny tovolahy iny nge ry Fenitra. Aleo ianao mivoaka fa tena marary be ny lohako. Eny ary. Za kosa aloha tsy anakaz zany ry manjaka. Na dia mbola tsy hitako ary zany tovolahy zany dia efa mampitandrina anao azay fa ataoko malala ny anarako mihitsy a. Ny zanako mba ianarana atao an'izany ho hitany kely tsara. Ka ny fangatahan'ny Fenitra zany ahoana ka? Sa avelanao amin'izao fotsiny dia mbola merina nyfanaony indray izy? Tsy miraran'izany aho e. Aleo tonga atao amin'ny birao eto zany fa ataoko matadidy an'izany haingo zany mihitsy mandrapahafatiny. Ary tsy amelako raha tsy mihinana 5 taona ny tamin'ny morany farafahakeliny. Oui. Efa tonga ole olona komisera. Ay, ka tonga dia ampidiro aty are. Iye. Io e. Io le tovolahy ho ataonao malala ny anaranao ry haingo a. Fa nga dia tena izay mihitsy ka. Ary tsy vita an'izay nanodikodina ny zanako vavy fa mbola nahavita nangalatra anao izay vadiko mbola tsy vita divorce tamiko koa. Manjaka? Fa nga fantatrao koa izany? Haingo a, komisera nge ny asako e. Fantaro daholo zany ary tsy misy miafina tamiko tsony. Taorian'ny fanadihadiana nataoko. Feza, tena tsy vanina ianao. Dia vitanao ny nampifamototra anay mianaka. Mbola tsy nahita olona ohatranao aka. Marina e. Ka nga vita an'izany ihany ry haingo a. Mbola voaroroy tamin'ny vonin'olona sy famakiana trano ary fangalarana koa ty olona malalanao ty. Ka ahoana? Atao tsy mateny ianao e. Ka inona tsoa moa no lazaiko eo e. Hoento any ro manjaka fa matiko io raha mbola mijanona eo alohako eo a. Roa volana tao aorian'izay tantara rehetra ny trango izay dia nanapa-kevitra fa nolay sombiny haiko dia naleko ny janona tsy niasa tsony. Efa neken'ny talehanay raha teo koa moa ny fangatahako ny fisotrondrono mialohan'ny fotoana. Nolay sombiny haiko dia nanapa-kevitra koa fa ho avokako any am-pontsy fetra rehefa avy mavita ny saziny afaka 5 taona. Eny fa na dia 12 taona hatramomaizina ary no navoaka ny fitsarana higadrany. Nolay Sombiniaina ihany koa dia niova asa tanteraka mihitsy haingo. Tsy miasa izy rehefa farany herinandro fa mikarakara ny tokantranonay. Mety ho gaga ianao hoe niverina mivady zany izay sy haingo. Eny ny valiny satria nolay sombiny haiko dia naleko nampandeferina ny zavatra rehetra. Tsy misy asolony zanako mantsy. Vavy tokako iny ary indreriny aho.
renareo teo no ilay Sombiniaina. Tantara Mitohy nosoratany Azarandria Manalmanana. Ireo anome ainan'ny tantara Roa miaro-manina sy Ilaingondria niaraka tamin'ny Azarandria Famensoa ary tolotra Andrianarsan. nandray feo Priskarakotormanana nanatotosy Azarandria.